dia tombotsika ny fotoana amin'izao krismasy zao a mianaran'ny raisiny zanaka fa ny masina mbola vavatsika andriamanitra mbola misaotra anao zay raha mbola mino tombona andro any ahafahany amakalaza ny naterahany jesosy anakao iny fa na dia mpanosasy miendrika nianaranao koa raha zay jesosy andriamanitra dia menao anay jesosy anakao laha itokana isolony foto anay sy hitondra foto anay rehetra atao amin'ny azo-pijarinao jesosy io omeo anao izany fitiavanao lehibe omeo anay izany fitiavanao lehibe zany mba afaky anay tombo mba hananay toetra n'ilay jesosy tombo dia ny fandeferana ka na lehibe azy izy tombo dia nanetitena ohatra nomby andriamanitra omeo anay koa tombo ny saina sy ny fahendrena jesosy io mba azoanay tombo mitady amin'ny jesosy ka anao tahaky ro maro taloha izay tsy mijanona tamin'ny fitadiavana amin'ny jesosy raha tsy nahita azy ohatra nomby dia anao jesosy ny amenay hery amenay tanjaka saina matsiro ka tsy iverenanay intsony amin'ny larana izay nalehanay taloha dia larana ratsy sy larana feno fahaverezana fa kosa ianao mampiverenanay amin'ny larana mazava sady mahitsy ny marina jesosy io amin'izao krismasy zao dia mahatsiaro zay ireo avanay ireo zokinay ireo zandrinay zay tsy salama tombo io jesosy irado sy amely dia soranay vedebe anao nafahavitany fandidiana zay nataony tombo ianao ny amin'ny azy ireo ny fahasalamana tanteraka azaony indray manao ny manaradisy manompo anao dia kinina amina koa jesosy nda alainay prospera zay fantatrao fa anaty tsy fahasalamana tanteraka ianao tompono ame azy sy mpianakaviany ka ame azy rofinona ny tananao mahery jesosy io no iaro sy ho ampingany ka ho mpandresy tahaka anao izy jesosy io izay nandresatra amin'ny fahafatesana enga reny tombo zao krismasy zao mba hoanitra fakasitrahana anarinao jesosy io ka jesosy iteraka androany zay karazany androany dia mba hitoetra mandrakarivo anatin'ny fonay dia anao rehetra jesosy io voninahitra midera mandrakizay amen Ten'Andriamanitra zay hoentina amperezina antsika eo amin'ny Filipiana faharoa andimy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay manao amin'ny anaran'i Jesosy. Ka raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindrapo sy fiatrano dia tanterao ny fifalio mba hiraisana ireo saina miray fitiavana, miray fo, miray hevitra tsy manao na inona amin'ny famijaniana na mandany tena foana fa amin'ny fanetetena dia aoka samy fanao ny namany ho mihoatra ny tenany aza samy hevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao ny zavatra ho fikiry mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny natongaviny ho manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatare ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azy fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no handoalehan'ny doalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany sy any kely lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ny voninahitry Andriamanitra ray amen. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana nomeny an'izao alahady izay natoko amin'ny fiangonana akalazany sampana FDL, ny VLM ary ny KTLM ho fahatsiarovana ny krismasy, fahatsiarovana naterahany mpamonjy sy teny tonga nofo ary mitoetra ao anatintsika raha toa ka miray aminy tanterakantsika ary koa mbola miarabantsika koa fitasoan'ny taona 2013 ary natratra ity taona 2014 atsika amin'ny anaran'Andriamanitra ray ka dia Andriamanitra be fahasoavana ny hitahy sy ombantsika amin'ity taona 2014 aty ka dia ho an'Andriamanitra rererina voninahitra amen.
Miavana toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'izao fankalazana ny krismasy izao. Misy sampana KTLM vonoko manga ary ny sampany fikambanam-dehilahy dia manolotra antsika ireo anakenina. Ny hira voalohany dia mitondra lohateny hoe Araba rery havanay. Ny hira faharoa andro malaza. Ny hira fahatelo anio ny andro fiompiana. Ary ny hira fahaefatra fankalazana Andriamanitra à toi la gloire. Ny hira fahadimy dia hira krismasy izay fantatsika koa tao an-trano Betlehema ary famaranana ny fotoana vita izareo. Ireo hira ireo dia elanelan'ny tsianjery. Ny tsianjery voalohany dia mitondra lohateny hoe Araba tonga soa. Ny tsianjery faharoa Noely mpamonjena. Ny tsianjery fahatelo dia vavaka ary safady. Ny tsianjery fahaefatra Noely mpamonjena ary ny tsianjery fahadimy dia fanaovam-beloma. Dia mananteny izay tompoko fa ny fifaliana tompo sy ny fiadanany toetra amintsika amin'izao fotoana izao ary mananteny koa izay fa afinaritra anareo ny fankalazana ny krismasy sy ny fampiarahana. Araba tonga soa ankalazy tiany. Araba tsikitsiky elitra toa afakely. Araba tsisy fety toa tondrandoany. Araba kalifary endrimindana atrany. Araba tonga soa ianao ray vonona iarapaly fa tratry tianoely indray. Araba tonga soa ianao reny eno rehetra zanakao fa isokavava iteny. Zoky izany tsy adino arabaina tonga soa. Ny falisy ny ravo fa tsaronan'io Jesosy. Terake sopisolo nomena koa ho antsika fanomezan'Andriamanitra izay heviny raty. Jetesy ny Araba todotray ho anareo. Araba tonga soa asanjato izany feo. Araba tonga soa ankalaza ilay nateraka izay anarany milavo ampahery ireo tena.
Pamonjeny izao hatrezy izao nibika sy ny arena tsy ahavozy anao fa dia sosy zazakely no andriana fiadanana ho an'ny oly sy ny mpanana. Noely pamonjeny nibiantsika an'io izay nanetry tena niakerika vodio tsy mivavaka fahazarana fa tojo fahasambaran'ilay andriana ny fiadanana. Noely pamonjena ity faliantsika ity ny mahantra mahonena raisorelay misy Jesosy Manoela amintsika ny amandro mpanavitra hatriny ela mpamonjy mahafinaritra.
Noely mpamonjena no ankalazaina androany. Aoka ny fitiavan-tena sy mipetra mafana, ialana sy atsahatra, hosoloana fihavana, fitotry ny mahasambatra, santatry ny fiadana. Noely mpamonjena anenoy ny lakolosy, iravony firenena, fiderenan'i Jesosy. Noely mpitahina, noely mamiko, fa ny isa-pianakaviana no indreo madifo. Noely vaovao maharesy mpankahary ka ny manamafo sy mandany avitrao dia hibebaka ambanahy ka hanantona anao. Aoka izao noely izao ampitombo ny finoana ka ny mpino izay mania dia hiverina ifony. Aoka ny fanahinao fanome ny finoana ampanjary ny noely ampahery ny fiangonana. Ny noelinao Jesosy dia ry foko loatra, hanazava aminay ny zava-misy any ankoatra, hampiaiky ny tsy mino fa ho levina ny tany. Aoka ny noelinao no hanamarina an'izany. Mbola hiantsoko anao ry Jesosy be fiandro. Tiako izao noely izao, ampifaly ny mahandro, ampitovy ny saranga, sady ampifankaty hitimo fety famonjena ny noelinao izy. Izao noely izao no hanafoana moramora ny hevi-diso izay mandavo sy mangeza ny tanora, ka ny fahazaran'ny ratsy izay manintona ny fony dia hilaozy avokoa sy mitiavo ny tsony. Koa matoky ao tompo fa ianao mianivavaka, koa manantena ao ka miandry manivavaka. Amin'ny noelinao toko manana heritrany, izany fa ny foko natateraka izany. Koksao ilay ampoly no tolitra anao, iara-pidarany koa vahoron'ilay trao, n'aiza n'aiza misy ahy, vonona ao ampiele, ny famonjena vitanao, i Jesy tompony noely. Amen.
andro manana tantara dia nolohan'ny firenena ny Noely mahava fifaliany tontolo ny tanora sy ny zaza amin'ny efa vito fotsy. Ry Noely firavona sandatry ny paradisa izay mitondra fomfaly ho an'olona arkisa resinao mizioka sy toloko mampijaka ka mirohatra mihira ireo vahoaka falifaly. Ry fotoana manandaza fifalian'ny firenena andro tena sarobidy vatosoa sy volamena ebideranao daholo itony zavaboary ka miondrika mitsoka ny tompo zanahary. Zato ny noelitsika anio antotokana aman-tany fa ho bio sy valio resy zao ny atambany sy ny loesy izay namatotra rehefa teraka Jesosy rehefa mony sy mpanavotra. Ny noely fahasambahana izay mitoko fahanafotana resinao ny amazina ka indro fa ny hosona hafaliana sy korana no mamenoa loasa ho amin'ny olona rehetra na gasy na vazaha. Eny io zao ny fefateraka Jesosy izay manako hatrany hatrany izany feon-dakolosy tsy ny zazakely ihany no mivelan'ny mpanjaka fa hatramin'ireo mpanota ary koa ireo tambaka. Filiana izay mitory fahafahana mampisika ny olona ny tanjona mpivavahana entinao ny haza sy ny saotra mahafinaritra ho an'i Jeso mofinaina ilay firavaka. Ry Jesosy tombosoa indreky ny madinikao rehefa vonina nompo sy anao misitraka ao ka manomboka an'io dia tolotro ny foko ho fanaty tsitraka ao ka zanavinao tombo. Sorry.
toa satry hijanona etony itonenana nefa voazary izay ny fombany ka atao ahoana ny velomany sisahambara. Dia veloma mandra-piona taonao avy ny rarina dia tavahoana iverinay na ny takaray. Hoan'ny fahazavam-pamonjena aoka ity mitantanatsika ka ilay Jesosy misy izembena kely tena sofy dia veloma tsy anadiny miasiny teny aja amanjo tsy fahavary ianao rehefa mino zanaky iafo sy naraikitoa. Ohatra kao maso ijery ary saina zavatra ny ambony ny mino an' Jesosy tsy ho very izay ireo mitoky ka raiso azo. Misaotra era-tsaina ny sampana kely eto amin'ny fiangonana, ny tanora, ny lehilahy ary manga na vita soamatsara ny krisimasiny androany. Ao aorianan'ny fotoana dia misy fiarahana misakafo ary manantena fa mbola hijanona eto isika satria ny fiarahana misakafo koa dia anisany tena mahandro noely ny andro noely mivavaka isika. Mbola velom-pisaorana anao izay Jesosy io satria vita teto ny fankalazana ny tsingeritaona nahaterahanao tonga ty amin'izao tontolo izao ty ianao Jesosy io tonga hisolo ny fahotanay tranomombo Jesosy io nomba natorianao nefa voninahitra lehibe nomen'Andriamanitra ray anao hamonjy izahay mpanota. Jesosy Kristy Tompo, tianay tokoa ianao, tia hamonjy anay ary tsy mahafoy anay ianao na dia mpanota aza izahay. Koa mangataka ankehitriny aminao izay tonga nofo izahay mba hamela tokoa
ny fahotanay izay mampisaraka anay aminao Jesosy io. Andriamanitra be fahasoavana ianao ary Andriamanitra mamaly vavaka ihany koa Jesosy io. Betsaka ny zavatra tianay angatahana aminao nefa tsy voateninay koa. Taterao amin'ny famindram-ponao lehibe izany etaetanay tsirairay avy izany Jesosy io, ary mbola tsy tsahatra ny mangataka aminao zahay ho an'ireo izay tsy nanatrika izao fotoana izao, fa ampy mizara ny fitiavanao ary tsy adinonay koa Jesosy io no mametraka aminao ireo izay tsy salama na any an-trano na any amin'ny hopitaly. Ianao Jesosy io no hitsabo sy anasitrana azy ireny, satria ianao tonga tety amin'izao tontolo izao ty dia amonjy anay amin'ny lafim-piainana rehetra, na amin'ny aretina izany na amin'ny fahafatesana Jesosy io. Jesosy io isaraka eto izahay dia ianao no hitaridalana anay, hisakana ny loza mety hanjoa anay, satria tsy mahefa na inona zay raha ohatra ka misaraka aminao. Hanao ny dera Jesosy io, anao ny laza, anao ny voninahitra, amin'ny anaranao no angatahana izany. Amen.